De miarahaba anareo rehetra indray tafavena soma tsara eto amin'ny chaîne. Tena sahirana kely nitady thème ho an'ny vidéo androany satria ohatrany lany hevitra zany hoe ina indray ny vidéo atao anareo. Le vidéo fekanjo amin'ny andro ririna mbola ho avy fa mbola sarotsarotra ny mifilme anazy de zay mbola tsy atongavan'le izy amin'izao. Fa angamba zany ity vidéo ity aloha zany ataoko androany de raha ohatra ka manana sosokevitra nareo hoe ina vidéo atao amin'ny herinandro na amin'ny tao manaraka de aza misalasala mihitsy mamela an'izany ao ambany ao fa tena ilaiko zay, tena tiako fantatra ina ny karazana vidéo tianareo jerena zany raha ny tena marina. Okay, de ndao avy hatrany ary ity vidéo ity zany de suiten'ilay vidéo zay nataoko efa 2 taona lasa zay, vidéo hoe ohatrany ahoana karazana borosy fampiasa amin'ny tarehy. Mbola tsy suite niany iny satria mbola betsaka ny borosy mbola tsy nampidiriko tao nefa ampiasaiko indray amin'izao. Fa iny zany ho an'ny zay hoe vao manomboka manao maquillage sy hoe ny tena hoe base ny borosy ilainao zany. Fa ity indray zany de atao hoe efa olona efa tia manao maquillage de mba te afantatra hoe ina ny borosy mbola mila ananana sy tokony ananany. Voalohany indrindra aloha de ampidiriko amin'ny borosy fisaka. Borosy na brush zany de amin'ny teny anglais brush de zay zany no ny mot fampiasako fa pinceau le izy raha amin'ny teny frantsay. Okay, de ny borosy fisaka sahala amin'izao de ilaina mihitsy amin'ny maso. De raha ohatra ianao ka tsy manana le borosy fisaka de mazava ho azy afaka ampiasainao ny ratsan-tananao fa ny borosy fisaka zany tena ilaina satria amin'iny zany sady afaka sotominao amin'iny le manjamaso no afaka takoseninao atositosika ao eo. Ny faharoa de borosy sahala amin'izao. Ity karazana borosy ity indray somary misy volume kely ihany le izy fa afaka atao plat ihany koa. Ity karazana borosy tena mety be mihitsy raha ohatra ity fotsiny ary ny karazana borosy anananao de tena mety be satria sady afaka ametrahanao an'le manjamaso amin'ny odi-masonao no afaka ametrahanao an'le manjamaso eo amin'le creux zany eo amin'le fihaonan'ny odi-maso sy ny taolamaso. De ity zany afaka le metsiketsika tsara sahala amin'izao afaka anafangaronao manjamaso tsara zany ity no afaka atositosika ao eo amin'ny manjamaso eo no afaka sotosotominao ny manjamaso eo amin'ny odi-maso. De ity zany ny tena tsara indrindra ny tokony ananana. Ity anako ity avy amin'ny crown fa mazava ho azy be de be mihitsy ny compagnie zay manana borosy sahala amin'izao ohatrany hoe ELF zao ohatra ny mora indrindra, ny Sephora koa manana, crown izay nolazaiko teo, BH Cosmetics be de be mihitsy zany manana. Na ao amin'ny Wish ianao de afaka mahita borosy sahala amin'izao. Reto zany tena tsara ananana. De ny manarak'izay mazava ho azy tena mazava ho azy de ny borosy fanafangarona zany hoe fanao estompeur fanafangarona na blendena. Misy karazany be de be ny borosy fanafangarona ity zao matsokotsoko loha araka ny hitanareo matsoko loha ny eo ampovoany de iny tsara mihitsy iny ahazona précision. Ity zao somary fisaka avy amin'ny Wish izy ity mora de mora tokoa. Ity avy amin'ny Morphe, ity avy amin'ny Wish. Ity anankiray indray ity indray boribory tsara avy mahazo tsara ny rehetrarehetra. Ity de tena tsara ny atao mahazo ny sisiny ray manontolo. Ity avy amin'ny Sigma. De ity farany ity de ohatran'le teo ihany fa avy amin'ny BH Cosmetics. De itony zany ny borosy tena tsara ananana satria mila afangaro de mila afangaro ny manjamaso. De efa diso fatatsika loatra fa ny tsiambaratelon'ny maquillage de ny fanafangarona na blendena zany na estompena. Iny tena tsy maintsy atao. De raha ohatra zany ka tsy afaka mividy borosy mihitsy ianao de le borosy sahala amitony fanaovana estompage ny fanafangarona anazy no tena tokony hovidinao satria sarotsarotra kokoa no manafangaro ny loko eto amin'ny sisiny amin'ny tanana fa mametraka ny loko amin'ny odi-maso mora de mora raha atao amin'ny tanana fa le manafangaro zany tena ilaina borosy.
dia mazava ho azy misy an'le applicateur éponge reny moa zany borosy kely reny azonao atao fa tsara zany raha manana borosy. Ok, dia zay zany ny karazana borosy fanaovana fanafangarona azonao alaina. Manarak'izay dia ny borosy mivilana zany hoe borosy somary misipirana ohatran'izao voalohany ity zao avy amin'ny BH Cosmetics. Dia hitanareo tsara somary misipirana le tsara dia tsara mihitsy iny ampiasana aty amin'ny sisin'le maso aty sy azonao an'le côté ve eto amin'ny sisin'ny odi-maso eto zany. Dia izay daholo ny ilaina an'ireto moa zany mazava ho azy ity avy amin'ny Wish mora dia mora tokoa. Dia ity anankiray ity indray fa morphy fa be dia be mihitsy ny kompania manana borosy sahala amin'itony indray ohatran'ny hoe Real Techniques zao manana ihany koa, ELF tsy sora hoe manana fa afaka mijerinareo fa be dia be mihitsy ny kompania manana ohatran'itony. Dia izay zany tena ilaina an'ity le azonao tsara leto amin'ny sisiny eto manao sahala amin'izao zany hoe précision zany. Manarak'izay dia resaka précision ihany tsika dia borosy kely sahala amin'itony ihany koa ilaina. Inona ny ilaina an'itony? Le borosy manisy loko eto amin'ny sisiny eto satria somary ratsy loatra le izy raha ohatra ka borosy be no ampiasainao dia feno daholo iny eto amin'ny maso rehetra iny fa mila mba atao précision mba tsaratsara zany le izy. Dia ity indray avy amin'ny ELF zao ity anankiray asehoko anareo ity. Dia ity anankiray ity avy amin'ny Morphy fa mazava ho azy tsy le kompania loatra no resantsika eto fa le karazana borosy. Dia ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ny borosy sahala amin'itony zany hoe fisaka ohatran'izao ohatra zao. Be dia be mihitsy ny malagasy tsy tia manao manjamaso ambany maso noho ny antony hoe matahotra izy sao dia lasa lasa panda be izy mifeno daholo iny ambany rehetra iny satria tsy manana borosy précision. Dia izay zany ilaina an'itony manao an'ilay précision mametraka an'ilay manjamaso ambany maso tsara ambany volomaso iny mba tsy ho feno ny ambany maso. Izay zany ilaina ity. Dia ity ihany koa dia ohatr'izay ihany koa ny ilaina an'ity fa ity indray somary mivilana dia izany hoe azonao ampiasaina amin'ny volomaso izy ity no azonao ampiasaina amin'izay ihany koa no azonao ampiasaina manao eyeliner ianao ohatra hoe mampiasa gel ianao dia ity zany no azonao ampiasaina amin'izay zany hoe passe partout le izy rehefa mivilana ohatran'izao sady azonao ampiasaina manjamaso ambany maso no ampiasainao eyeliner no ampiasainao eo amin'ny volomaso. Izay zany dia ilaina ihany koa zany borosy ohatr'ity. Raha ohatra ka tsy mahita ohatr'ity nareo dia na borosy matsoko ohatr'ity raha vao amin'ny Wish indray ity mora dia mora tokoa. Dia ity zao no nampiasaiko nanaovako an'ity ity manjamaso ambany masoko androany ity dia tsara be mihitsy satria matsoko ny lohan'le izy no somary mafimafy le borosy dia afaka manao précision tsara maketo ambany maso sy maketo anelanela maso sy ny orneto. Dia ohatr'izay zany ny resaka borosy atolotra anareo androany. Ingany ka tsy aingana be loatra le izy fa mba arakareo ihany. Tsy araka le lazaiko raha ohatra ka vao manomboka maquillage dia tsy ilaina daholo raha borosy rehetrarehetra reo fa ny farak'izay ilainao dia ny borosy fanafangarona izay tena ilainao tena tedavo izay. Izao mba ho sady mafimafy le izy no azo etsiketsehana tsara ohatr'izao rehefa makeny ampivarotra iny ianao dia ataovy amin'ny tanana mihitsy sady malefaka fe izy zany no afaka manao boribory no afaka manao va-et-vient ohatr'izao. Izay zany no azonao atao raha eny ampivarotra. Dia izay angambatra zareo izay indray ny amin'ny androany dia aza dino izay lazaiko izay hoe lazao ana inona indray ny karazana video tianareo hita amin'ny chaîne satria mila hevitra anareo very hevitra kely aloha tatoato. Dia rehekoatr'izay raha ohatra ka mbola tsy fantatrareo dia za manao live indray mpandeha isam-bolana dia ny live ho an'ny volana may zao efa ho avy saika nataoko amin'ity sabotsy ity le izy na amin'ny sabotsy heriny zany hoe ity sabotsy ity 13
saika nataoko hoe amin'ny sabotsy le 13 sabotsy maraina 13 na sabotsy maraina 20 any Madagasikara, ora any Madagasikara zany no saika anaovako anazy. Dia manasa anareo any amin'ny Facebook fan page mba ahafantaranareo an'izay raha ohatra ka te hijery live nareo, indrindra fa ty live manaraka ty misy zavatra spesial ao hitranga. Dia manasa anareo zany ho any. Dia zay indray ny resaka androany nareo, tena misaotra betsaka anareo rehetra nijery, misaotra betsaka anareo rehetra izay vaovao vao nanotrona nahako tamin'ny chaîne, tonga soa daholo eto amin'ny chaîne nareo. Dia aza adino ny mandray anjara amin'ny live mora dia mora tokoa ireo fitsipika rehetra izay ilainao atao mba ahafahanao miditra amin'ilay izy. Dia manasa anao zany hiditra amin'izay. Zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery, dia manaraka indray veloma daholo.